raha tsaivina dia teboka maromaro moa no isan'ny nivohitra tao anatin'izay dinika nasionaly no tanterahana tany amin'ny taona 13 zany mpandray anjara maromaro ihany koa no hita tazana nandray anjara tao anatin'izy ity nitondra fanazavana makasika izao fandaharam-potoana ho tanterahana ao anatin'ilay fionambe karakarain'ny FFKM amin'ny herinandro ambony io moa ny avy eo anivon'ny CFIP rantsana iray ao anatin'ny FFKM izy ireo mitondra ny fanazavana makasika indrindra ny fandaharam-potoana ao anatin'ny fotoana lehibe io. Utsinjaraina ao anatina vomera valo ireo mpandray anjara amin'ny fionambe ho an'ny fampiavana-pirenena. Araka ny fanazavana nentin'ny teo anivon'ny CFIP izay sampany eo anivon'ny FFKM manara-maso amin'ny fiainam-pirenena. Ny fahamarinana, ny fampihavanana, fifamelana, ny fanonerana ny fahavoajan'ny arambona noho ny raharaha politika teto amin'ny firenena ary ny fanarenana ny repoblika no dinihana ao anatin'ny asam-bomera. Fiaonana izay eo ataon'ny dia miainga tany amin'ny telopolo teo amin'ny fanan'ny telopolo miainga tany amin'ny volanana martsa telopolo fosy roa arivo dia iny hevitry tsy very ny hevitra natao tamin'iny fa inona fitra tao anatin'ny fananana telopolo dia rehefa noentina tany amin'ny faritra iny dia namoaka hevitra maro eo amin'ny vatolo pejy eo isaparitra dia le fampitanaraka amin'ny roapolo noentina tany amin'ny faritra no namboarina zany hoe inona ny resaka ao anatiny ara-politika na ny hevitra politika ara-ekonomika ara-sosialy ara-panabeazana ara-toekarena dia ireny nalahatra zany isaky ny fampitanina dia maravina anatin'ity izay mitato tsy misy miala ao anatin'izay fa karazana famitinana ihany dia miasa mbomera izay atao zany satria taridalana ity dia hiasa momba n'izay tenin'ny présidente hoe ahoana ny ahafahana tonga amin'izay commission telo zay dia commission voalohany commission vérité pardon et réconciliation dia ny commission faharoa dia commission justice réparation indemnisation des victimes dia ny fahatelo dia zay la fondation de la république zay eo zany miasany vomiera rehetra zay hitany sokajin'olona rehetra izay efa hita taty amin'ny fanomanana tany amin'ny taona telo mizoso arivo hita tany amin'ny faritra izay nandraisana anjara mitovy tamin'ny tatiko dia ireny zany nodimena vomiera valo ka tsy hoe mandinika fotsiny fa tena hampipetraha manana ny fanaraha-maso zany hoe tendiaso misatra fa misy hoe principe de redevabilité mitondra eo amin'ny vahoaka zay tompahefana misy mandrafidrafitra an'izay isika mamoaka ny hevitra dia rehefa mivoaka ny hevitra amin'izay dia iny no raketana rehefa avy eo atolotra ny tompahefana amin'izao. Fekekeloka, fibebahana, fahamarinana, fampihavanana nakatrefa no fototra hiasan'ny FFKM entina hatratrarana ny fampihavana-pirenena. Ary ny fionambe nasionaly izay ataony 20 aprily hatramin'ny 10 Mey izao no dingana metrahana amin'ny fototra amin'ny fampiarana sy ny asa ho an'ny fampihavana-pirenena.